Je veux écrire pour Père Noël. Cher Père Noël, j'étais bien sage. Cette année, à l'école, j'ai bien travaillé. Donc, pour Noël, je souhaiterais avoir comme jouet Primo pour Don Diamant, une cuisinière à casse, grand modèle. Et enfin, navire en plastique qui fait sortir de l'eau. Pour mon petit frère Mathieu aussi, il a été aussi sage. Comme il ne parle pas, je parle à sa place. Il voudrait un quad électrique. Il roule vraiment. Et aussi un ours panda qui est super grand comme lui. Voilà. Merci Père Noël. Grand bisous de Tiffany et Mathieu. Aty amin'ny Jumbosco misy anay dia mankalaza ny Christmas zay dia nahazo kilalao be da be taiza moa Tiffany? Tany amin'ny Père Noël. Satria Tiffany zany nanoratra ina ao amin'ny Père Noël moa nanoratra lettre ho amin'ny Père Noël zany Tiffany sy Mathieu Mathieu moa zany mbola tsy mahay manoratra fa Tiffany nanoratra an'izy dia araka ny fomba izay mahazatra moa zany rehefa fotoana farantaona Christmas ohatrizao dia fotoana fanomezana dia misy indray zany lalao izay iarahanao miaraka amin'ny D&S Family sy ny Jumbosco. dia raikitra indray arany ny kilalao atao amin'ny Jumbosco miaraka amin'ny D&S Family dia anankidimy be zao ny azo loka valeur-na ohatrino 40 000 ariary 40 000 ariary tsotra ny fandraisana anjara. misy fanontaniana izay ho apetraka aminareo amin'ity dia mitoraka ity dia valinareo eo amin'ny commentaire an'ity vidéo izay hivoaka aty le fanontaniana dia le fanontaniana moa zany tsotra be taiza ny nanaovana ny tournage la magie de Noël miaraka amin'ny D&S Family. dia zay zany valinareo eo amin'ny commentaire taiza ny toerana nanaovana ny tournage miaraka amin'ny D&S Family la magie de Noël. Andao ary lalao andao indramana